mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto mifandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity a mirary ny soindrindravanao ary mba omba mpitahiana sy fahombiazana tsanany eo mpanarana an-ten'Andriamanitra alohan'ny tirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika ry tompoandriamanitra eo mbola vepisaoranao zay iny amin'ny tompotaona zay omenao anain'io misaotra anao iny koa zay manaitaitra anay amin'ny alalany fanainao masina ny mba hianarana ny teninao. Matetika izay manko ny variana ny amin'ny fitadiavana sy ny amin'izao fiainan'izao iny fa na dia rehefa manam-potoana aza dia minia tsy mianatra ny teninao kanefa irianay tokoa raha mba hifantoka ny amin'ny zavatra ny lanitra sy zavatra zava-dehibe sy hampamonjy ny fananay izay koa dia mangataka aminao tompiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny orana aloha sy aoriana. Dia raha mamaky ny Joela toko 2 sy ny Asan'ny Apôstôly toko 2 isika dia milaza faminaniana izay tanteraka tamin'ny taonjato voalohany sy ny vokany. Ny forontsahany fanahy masina tamin'ny Pentekosta dia manome tosika mahery vaika ho an'ny fiangonana kristianina. Olona 3,000 niova fo tao anatin'ny ray andro. Angamba tsy vahiny aminao zay. Ny Asan'ny Apôstôly dia mirakitra fahagagana tao aorianan'ny fahagaganany amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny ova. Fa io manko ny ten'Andriamanitra manao hoe maro tamin'izay nanjeny tenina izy nino ka tokony ho 5,000 ny isan'ny lehilahy. Mpino 20 ihany no ny vory vavaka saingy nitondra fiovana lehibe ilay vavaka. Vetivety dia nanan-karena tamin'ny mpino 10,000 ny fiangonana ary na dia mpisorona betsaka aza nanaiky ny finoana. Rehefa nenjehana mafy tao Jerosalema ny mpianatra dia nandeha nitory ny vaovao ny any amin'ny tontolo rehetra teny izy ireo. Naorina nanerana ny Jodia sy Samaria ary Galilea ny fiangonana ary tao aorianan'ny fiovam-pon'ny Apôstôly Paoly dia nanambara ny Kristy naneran-tany any amin'ny tany Mediterane mihitsy ary tany Tesalonika ilay Jiosy nanohitra ny filazantsara dia nanao an'izao fanambarana manaitra izao. Manao hoe ireo olona ireo izay namadika an'izao tontolo izao dia tonga tikoza izy. Tamin'ny alalan'ny eran'ny fanahy masina no nahatongavan'ireo mpianatra teo amin'ny tontolo fantatra tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny fotoana fohy. Tanteraka tamin'ny Pentekosta amin'ny faminanian'i Joela momba ny orana teo aloha nefa ilatsaka amin'ny heribe ihany koa ilay ranonorana farany mba hiomanana amin'ny fitsinjanan'ny tany. Avy amin'ny tsingerenan'ny fitsinjana teo amin'ny Israely ny teny hoe ranonorana aloha sy ranonorana farany. Ny ranonorana voalohany dia milatsaka amin'ny fararano izy io mba hitsimoka ny voa. Ny ranonorana farany dia milatsaka amin'ny lohataona mba hamasaka ny fitsinjana. Izany dia mamaritra ny asan'ny fanahy masina amin'ny fitorenan'ny filazantsara. Amin'izany fotoana izany dia hisy hetsika mitovy amin'ny amin'ny Pentekosta sy eo an'ny ilay vanim-potoana ny orana amin'ny vanim-potoana voalohany izay nilatsaka nandritra ny firotsan'ny fanahy masina tamin'ny fiandohan'ny fitorenan'ny filazantsara. Hoy ny ihany koa ny farahorana nalay hoe ranonorana farany izay ho tonga ny fitsinjana. Ny fitorenan'ny filazantsara dia tsy farana amin'ny herikely noho izay manamarika ny fiandohany tsy akory. Ireo faminaniana izay tanteraka tamin'ny fisehoan'ny ranonorana teo aloha dia tsy maintsy mahita ny mitovy amin'ny ranonorana farany ihany koa amin'ny faharanjo. Ireo ny fotoana famelombelomana izay nantenain'ny Apôstôly Petera tamin'izay. Ary izany ihany koa tsy maintsy mbola ho avy ho mafy kokoa noho izany ny fiasan'ny fanahy masina amin'ny firotsahan'ny ranonorana farany. Ary izany indrindra no ataontsika antom-bavaka indrindra isika izay miaina amin'izao vanim-potoana farany izao mba handrotsan'Andriamanitra izany amintsika, hanome antsika hery ka tsy hisy hatanantsika tsy hanao ny asan'Andriamanitra pahatokiana ao anatin'ny fahazotom-po sy ny fientanay tanana ihany koa. Iriko izany dia mba
ianao anisany rotsahan' zany ranonorana faran'izany ka hiasa ho an'i Kristy tokoa anesika. Amen. Raha inay tsara indrindradanitro mbola misaotro anao zay ny amin'izany lesona nomenao anayno izany, ngataka aminao zay reo mba ho azononao manjakariva ao ambalanao ka andry ny fandrotsahanao ny ranonorana farany ao aminay tsirairay avy. Minaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.